Halleloia. Dia amin'ny fifaliana lehibe indray lasa nabamalalana eo amintsika amin'izao fotoanan'io zao a. Dia faly indray ny tenako mihaona aminao eto androany ao anatin'izao fandaharana vavaka fiambenana izay iarahanao amin'ny fandarana andramoka izaho a, ny Aki radio a, ny mpikambana anatin'ny vavaka fiambenana ary a ny gropy a izay maharesy izay miaraka aminay isan'andro foana mantontosa an'izao fandaharana izay ataontsika ifampiarezantsika eto androany a isan'andro amin'ny ora tahaka izao. Ifampireto indray moa tsika amin'ity androany ty anatin'ny adiny iray sasany eo a, ifampahery amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra, hira amin'ny alalan'ny vavaka. Dia manao fiadanana tompo amintsika tsirairay avy. Raha androany anao vao tonga eto a dia miarabanao manokana izay a teteny aminao hoe tonga soa ianao a, ary teteny aminao koa hoe tsy tonga fotsiny teto ianao androany fa misy antony manokana, misy raha ilan'ny tompo anao ka dia zavatra teneniko anao hoe maharetatra amin'ny farany a. Dia io fa mety anatin'izao fandaharana izao ny bitsehan'Andriamanitra aminao ny bitsika ilainao a, ny vahaolana ilainao a amin'ny zavatra izay mety lalovanao io. Halleloia. Fa mila feo an'Andriamanitra, mila tenin'Andriamanitra ny fiainanao. Dia tonga soa dia aza mihafahafa mandray anjara anaty commentaire miaraka amin'ny ankizy eto fa ho antsika rehetra ity fandaharana ity a, ho antsika rehetra izay mampandroso azy ka dia fiadanana tompo anefa amintsika rehetra izay mampandroso an'izao fandaharana izao a. Dia miarahaba manokana andranabaviaina, andranabaviaina ny hiditra voalohany teto androany a. Dia fahasoavan'Andriamanitra anie ho aminao, mahazo anjara tsodrano moa izay rehetra tonga eto. Ary dia raha fijerena tenin'Andriamanitra hitsofana rano azy. Halleloia. Ny tenin'Andriamanitra tsodrano menanao androany ao amin'ny Isaia 40:9-10 efa ianao ry firenena mitoetra ao ziona any Jesosy dia tsy hitomany intsony fa hamindra fo tokoa aminao tokoa izy a. Raha reny ny fitarenanao, eny raha vao reny zany dia hamaly anao izy. Halleloia. Tsy hitomany intsony zany ranabaviaina fa ampionona azy Andriamanitra ary ny fitarenany a dia hamaly anao izy a. Halleloia. Ho tahiny tompo anie ianao dia mahereza. Zay ny tsodrano azonao tamin'ity androany ty tamin'ny niditra voalohany teto. Dia mahereza hatrany hatrany a. Super fan mihitsy moa ranabaviaina ato misoratra ato. Ny tompo ranabavy felona rakoto a, tonga soa ihany koa Marie-Jo, tonga soa ihany koa Elisabeth, Erika, Falreritovo, Sandola, Mami, Lazana Monika, Marina Tiana, Herbetina, Naël, Misfit, ranabavy lala, tokantrano vao, Yama, Kodaleoni, Erika Raka, Verselina, ranabavy Lina, artisanat de Madagasikara, Andrina Suzelle, Verselina, Kadaka. Halleloia. Ao ihany koa ry Kodaleoni, Soameva, Marie-Jo, Sandra Akouna, Fontaine Rémy, bonsoir, Wendy, Nambintso, Makrina, Antriniany Edita, tonga soa ihany koa ianao, Lantony Rina, toa lasa lobe, natao aloha kely androany satria ny tena marina moa ohatr'izao mihitsy tena tokony ho fanombohantsika fa tara foana tsika le isan'andro reny. Dia raha mbola misy ny azo atao a dia alefa aloha amin'ny 5 mihitsy ary tena tokony mba hanomboka izy ity. Dia amin'izay tsika tsy reraka amin'ilay miaro torobe fa tsy mety tafatomboka amin'ny 5 tsika. Za koa andrany nandeha lavitra be androany a, tsy teto toerana dia somary nanao voyage kely a, dia somary tsy maintsy miperaperaka kely aloha. Nambintso, Kodaleoni, Jonathan, Nicole Fanjaniana, Tsiry Amboaramiel, Zamina Kamaradin'i Jesosy, Eliana, Ajaska Patitsi, dia tahiny tompo ihany koa Agnès Mbolatina MNJ, Manico, bonsoir, je t'ai pas vu hier.
Tu nous as manqué hier, Manico, hein. Mais on est content que tu sois là. Eliana, Mapiona, Fity, indry zao tsika rehetrarehetra. Andao ary tsika hanomboka avy hatrany ny fandarana. Androany nikipiaraka amintsika eto androany a, nitondra ny vavaka fanombohana Rahalatojo afa-tsy Allemagne, dia ny tondra ny famitinana dia Fity, ary tondra ny ten'Andriamanitra Rahalato Jonathan, dia vavaka ho an'ny firenena Ranabavy $100. Dia andao ary tsika to dia hanomboka avy hatrany a, mena ny Rahalatojo ny fitenenana hanomboka ny fotoana. Jesosy mahery, Jesosy mahery, tena faly koa zay mahitanao. Zao androany vao nahitanao, dia faly be koa zay mahitanao, dia tongava foana rehefa hitanao fa mampahery ny fiarahantsika eto. Tainy Jesosy ary Rahalatojo omenanao ny fitenenana tao ary. Dia misodrabetsaka pastera na amin'ny fitenenana. Dia tany Jesosy pastera, tany Jesosy ny mpikambana rehetra eto amin'ny vavaka fiambenana, raisina mpitiavana be izay androany vao niaraka taminay a, dia hiaraka hivavaka ary tsika. Ry Jesosy malala anay io, misaotra midera mankalaza anao Jesosy sanandro, satria dia betsaka ny zavatra ataonay aminao Jesosy, tsy ampy akory na dia ny fotoana isaoranay anao azy, fararotinay Jesosy misy fotoana irahanay ohatrao Jesosy, dia miaraka misaotra anao eto anay ny zavatra rehetra izay nataonao Jesosy, dia tena hoe faly anay satria manana Jesosy tokoa anay, manana anao, velona ianao Jesosy ny amin'ny Andriamanitra rehetra dia anao rery ny velona mandrakizay ianao le alfa sy omega Jesosy dia tena manana anay, satria dia ny herinao tsy miova, ny fitahianao amin'ny fahasoavanao tamin'ny Abrahama, Isaka rehetrarehetra reny dia mbola hitahianao anay mandraka tiny androany. Dia tena faly anay Jehovah, faly anay manana anao, manana anao dia taio manokana Jehovah zao fandarana zao hitoriana ny teninao Jesosy, dia tena hoe ny fanahinao masina Jesosy ny asa eto eo ny famelabelarina ny toriteny, eo ny tondra ny toriteny, eo ny ataony zandry fitiny résumé, eo ny vavaka firenena Jesosy dia tena hoe ny fanahinao masina nisy ositra n'izany Jesosy, tena midina ny ampony tsirairay avy hanokatry ny masom-panahiny eny Jesosy, ny tananao mahery, dia tananao tena hoe nandresy ny fahafatesana, dia tena hoe hanokatra amin'ny masom-panahiny Jesosy, dia ahafahanay mandray amo ny teny ao am-ponay Jesosy, ampahery any indray Jesosy. Dia tena hoe misaotra satria mbola menao fotoana foana izay hitombonay ara-panahy, hifandraisanay am-po aminao Jesosy, na dia tsy mendrika ary anay, dia misaotra satria dia menao fotoana foana Jesosy, dia tena faly anay manana anao dia ny devoly sy nasan-drehetra tompo dia tsy anakery, tsy anapahefana eto didinay amin'ny rano mahery Jesosy ny rano koa Jesosy ny teny korena amin'ny fandarana rehetra, ny connexion, ny telefonanay tsirairay avy izay tonga somatsara eo Jesosy, dia ny tananao mahery koa Jesosy izay mbola mety eny an-dalana eny nefa te hanatrika n'izao fandarana izao, dia anao Jesosy nefa nangona anazy dia ho tonga somatsara eto, dia hihaino feonao indray Andriamanitra, satria dia fahasalamana ho an'ny nofo rehetra Jesosy ny teninao ary ny teninao dia teny velona manan-kery dia tena andrandrainay Jesosy ny teninao izany androany. Dia misaotra raha masina tiana be satria dia fantatra rehefa hiteny aminay indray ianao amin'ny alalan'ny mpanomponao, dia misaotra raha masina tiana be raha nisy zavatra tsy voatony vavaka Jehovah nefa mahasoa an'izao fandarana izao, dia nganenao ny efa hanatanteraka an'izany, satria votsa ny fahalalanay Jesosy fa ianao no ilay tanteraka, dia ianao ny hanatanteraka an'izay mety banga. Dia misaotra Jehovah Andriamanitra ny avo indrindra. Alléluia, tiana ianao Jesosy amen. Que la paix de Dieu soit avec vous, frères et sœurs. C'est avec grand plaisir que je vous fais aujourd'hui le résumé en français du sermon du mardi 1er mars 2022 qui nous a été partagé par notre sœur Marie-Jo. Le verset que nous allons lire se trouve dans Psaume 90, versets 10 et 12. Psaume 90, versets 10 et 12, au nom de Jésus. Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans et, pour les plus robustes, à 80 ans. Et l'orgueil qu'ils en tirent n'est que peine et misère, car ils passent vite, et nous nous envolons.
Verset 12. Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Amen. Donc, si on vit normalement, sans accident, sans rien, on devrait vivre jusqu'à 70 ans ou 80 ans. Et on sait très bien qu'il y a des accidents. On sait très bien qu'il y a du danger. Et ça fait que même jeunes, les gens ils meurent. Et ils n'atteignent pas les 70, 80 ans, mais ils partent très tôt. C'est pour ça que dans ce verset, on nous apprend à compter nos jours. Toi, apprends à compter tes jours. On peut très bien compter nos jours passés, nos années passées. Pasteur, il a pris l'exemple de sœur Nyanamayensu. Sœur Nyanamayensu, elle a 40 ans. Mais déjà, on passe la moitié de notre temps à dormir. Parce que le jour, on travaille et le soir, on dort. Il n'y a personne qui travaille jour et nuit sans jamais dormir. On n'y arrive pas. Et quand on dort, on fait rien en même temps. On mange pas en même temps, mais on dort. C'est tout. Donc déjà, on passe la moitié de notre temps à dormir. Et aussi, dans 1/8 de notre vie, on souffre, on pleure. Donc si par exemple, on a 40 ans, 1/8 de notre vie, c'est 5 ans à peu près. Et dans un autre 8e de notre vie, on est enfant. Même plus qu'un 8e. On est là, on est enfant, on écoute nos parents, on connaît rien encore de la vie, mais on suit nos parents. Donc au final, si on enlève toutes ces années-là, il ne reste que peu d'années où on peut vraiment vivre. Donc c'est pour ça qu'il faut qu'on prépare notre éternité. Jacob, il a dit dans Genèse chapitre 47, versets 8 à 9, au nom de Jésus, Pharaon dit à Jacob, « Quel est le nombre de jours des années de ta vie ?» Jacob répondit à Pharaon, « Les jours des années de mon pèlerinage sont de 130 ans. Les jours des années de ma vie ont été peu nombreux et mauvais, mais ils n'ont point atteint les jours des années de la vie de mes pères durant leur pèlerinage. Amen. » Donc Jacob, lui, il n'a pas vécu 70 ans, il n'a pas vécu 80 ans, mais 130 ans. Mais lui-même, il a dit que sa vie était mauvaise. Il y avait de la tristesse dans sa vie. Et il y avait aussi Ésaü qui voulait le tuer. Jacob, il a souffert en fait, au final. C'est là les 1/8 de la vie où on souffre. Il y a même des gens où c'est la moitié de leur vie qui souffrent. Donc, ça dépend vraiment des gens en fait. Jacob, il a dit qu'il a souffert, alors que Jacob, c'était quelqu'un qui était très riche, qui était béni par Dieu. Mais il y avait quand même des larmes, il y avait quand même de la souffrance qui a occupé une grande partie de sa vie. Donc nous, il faut qu'on apprenne à compter nos jours. Sœur Marie-Jo, elle a dit que plus notre âge avance, plus on devrait grandir spirituellement. On va lire Colossiens chapitre 3, versets 1 à 2. Au nom de Jésus, si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre. Amen. On nous dit ça parce que ce qu'il y a sur cette terre, ça ne fait que passer. Le temps, il passe très vite, surtout en ces temps-là. Un jour sur terre, ça s'unit très vite. Un an, ça passe très vite. Voilà pourquoi on doit fixer notre avenir, on doit fixer notre éternité. S'il y a quelqu'un ici qui n'a pas encore donné sa vie à Jésus, donne ta vie à Jésus, c'est bon d'être auprès de lui. Les gens, ils ont peur parfois de venir prier, mais en fait, quand tu es vraiment dedans, c'est là que tu te rends compte qu'être avec Jésus, ça rend heureux. Donc, donne le reste de tes jours à Dieu. C'est vrai qu'en ce moment, il y a des gens qui vivent jusqu'à 100 ans, 104 ans, mais ça reste très rare. Donc, préparons notre éternité. Parce que l'éternité, c'est beaucoup plus que 70 ans. C'est beaucoup plus que 80 ou 100 ans. Même 1000 ans, c'est rien par rapport à l'éternité. Voilà pourquoi on doit se concentrer sur l'éternité. C'est le moment de chercher la vie éternelle. Il est temps de fixer Dieu. Alléluia. Voilà pour le résumé en français du sermon du mardi 1er mars 2022. Que Dieu vous garde et que Dieu vous bénisse. Alléluia. Makasitraka n'izy amin'ny raha namenan-tatsika tao anatin'izay fanomboana ny fotoana izay. Misaotra betsaka ny raha natolotsika tamin'ny vavaka fanomboana. Mamy dia mamy a. Mahafinaritra ery a. Mapetrahany teo anatrin'Andriamanitra ny fotoanantsika. Isaorantsika an'Andriamanitra izany. Dia isaorantsika an'Andriamanitra ihany koa dia mitombositra rahalattojo a dia hotahian'Andriamanitra. Mitomboa amin'ny fahasoavan'Andriamanitra malafitianao a tamin'ny asa izay vitanao teto androany. Dia misaotra ny fidikotsika tamin'ny famotinana ny toriteny fa mampahery foana fity a
ary soronanao foana ny fahafoizantena zay ataonao amin'ny asan'Andriamanitra zay ataonao fa tena ilaina ny famitenana amin'ny teny frantsay. Misaotra anao koa amin'ny ao ambadimbadika ao fa dia fanakiroa zany zao ny olona mpaherezonao ao. Mino fa ao ambadimbadika ao a Manicô sy Rémy Fontaine adikanao ny teny amin'ity toriteny ity a dia mahereza foana Jesosy hamaly fity. Dia misaotra antsika rehetrarehetra ihany koa. Mbola misy tsy voaravako a, misy olona mbola tsy voaravako teo nefa ohatran'izay vao hitako a. Herbetina aloha tahiny tompo a, Razana Monika, Tina Rakoto Arzaka, Mami, mbola tsy tonga Frida Chantal ny invité ny Agnès, Fintso, Rodine Marie, Michel Vololonirina, Lovely-Tina, Aingo Nirina Andrinasolo, Nirina Rodriguez, Iladanna, Jesosy Mahery. Tahiny Jesosy tsika rehetrarehetra. Alohantsika alohan'ny hidirantsika amin'ny ten'Andriamanitra izay hitondra raha Jonatana, maka toerana tsara ianao a dia maka baiboly dia maka toerana tsara anatin'ity hiri ity a dia hanomboka ny toriteny avy hatrany tsika aorian'izay. Aty ampirenao androny hoe matokia ianao an'Andriamanitra. Misy olona eto mandalondalo zavatra mikorotandrotana adiady mikasikasika an'izany ny toritentsika androany. Fa za ety am-panomboana dia teny anao sady hoe sao dia adinonao ary fa zanak'Andriamanitra ianao. Sao dia adinonao ary fa nividian'i Jesosy tamin'ny rano ianao. Matokia dia aza matahotra mandrosoa fa mombanao Andriamanitra. Tahiny Jesosy tsika rehetrarehetra. Misaotra anareo koa mankasitraka an'izareo izay manao mandray anjara fa zava-dehibe ny fankasitrahana ataonareo. Tahiny Tompo ary tsika rehetra. Amen. I
Alleloia. Anisan'ny hira tena mba mahafinaritra ahy izy iny a. Efa mitady kivokivy misy ady lalovana. Dia izay fotsiny anaty eritreretintsika hoe ny ain'i Jesosy aza very avana nafono antsika dia izay adintsika tsy ho potehany. Ny ainy ve nafono anao dia averano resy anady ianao, ka courage ianao a, mitrakay ianao a, fa tsy averan'i Jesosy rery zany ianao, dia mahereza, dia mahatanjaha. Raha ao anatin'ny fandalovana ady ianao a, dia izay ianao ny atao hoe miaina eto an-tany. Alleloia. Any an-danitra tsika vao tsisy ady zany intsony, fa raha mbola eto tsika dia mitolona ady, nefa matoki. Alleloia. Fa vidin'ny rany Jesosy ianao a, tsy ianao zany mihitsy no ataony ambany zavatra na aviranao amin'ny fahabaraky zany. Dia kalina kely ny sary sy ny feo, mety avy amin'le connexion angamba zany a, mety connexion avy any aminao. Zany olona rehetra mety mahita an'izay, izaho ilay miteny sa ilay hira no midécale ny sary sy ny feo. Fa rehefa ohatra rehefa jerenao en différé amin'izay aloha ilay izy a, dia marina tokoa somary misy décale kely ny sary sy ny feo, fa raha direct izy ohatran'ny tokony tsy décale. Eny mitojokoa. Dia ataonao zany fa dia midécale zany tsika androany. Décale zany ny titran'ny fandaharantsika androany. Tahiny tompontsika mahereza ay aty, nena rehetrarehetra zany. Eny ary mahereza. Le hira sy le hoe za sa midécale. Dia eny ary pasitera midécale indray zany aloha androany. Ao ary tahiny tompo a. Efa ao rahalahy Jonathan, efa vonibonina izy a, ianao no tsy haiko a, fa tonga dia handroso amin'ny tenin'Andriamanitra isika rehetrarehetra. Dao ary avy hatransika diditra amin'ny tenin'Andriamanitra. Tahiny tompo rahalahy Jonathan, anao a ny fitenenana. Maheresitsika rehetrarehetra. Dia mbola faly manona ny fiadanan'ny tompo indray ao amintsika tsiraray avy amin'izao alina manginy izao a. Dia mbola faly indray ary resaka fahasoavana lehibe ao foana ny tondra ny tenin'Andriamanitra ao amintsika tsiraray avy eto. Dia andrian'ny tenin'Andriamanitra avy hatrany ary tsika riavana malala. Dia izany teny izany tetantsika ao amin'ny Petera voalohany. Petera voalohany a, toko 5 dia ny 7 ka hatramin'ny 9. Petera voalohany a, toko 5 a, dia ny 7 ka hatramin'ny 9. Dia rehefa hitantsika ilay teny dia vakiana amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: ara-petrao aminy ny fanahinareo rehetra, fa izy miahanareo. Ahonoana tena, miambena, fa ny devoly fahavalonareo mandehandeha tahaka ny liona, mierina mitady izay harapany. Amen. Izay indray ry havana malala ny tenin'Andriamanitra izay tonga amintsika amin'ity andro androany ity a. Izay indray ny tenin'Andriamanitra tia no ampitaina antsika amin'izao alina manginy izao. Dia le eo amin'ny 9 moa no tena ho raisintsika androany a. Dia izao ilay tenin'Andriamanitra teo hoe: mahonoana tena, miambena, fa ny devoly fahavalonareo a mandehandeha tahaka ny liona, ary mierina mitady izay harapany. Eto ny tenin'Andriamanitra ry havana dia tena hoe mampitandrina antsika, manoro lalana antsika ny tenin'Andriamanitra eto hoe militsika mpanompon'Andriamanitra mahono tena, militsika mpanompon'Andriamanitra tena hoe miambina. Amin'izao andro farany izao ry havana malala dia tena hoe manao an'izay ho afany mihitsy ny devoly a. Ataony devoly ny fomba rehetra andava ho antsika mpanompon'Andriamanitra. Ninona zavatra hoe hevitra ataony rehetra, tena hoe izay fomba rehetra mihitsy araka ny tenin'Andriamanitra teo hoe mierina tahaka ny liona ny devoly. Zany liona zany tena hoe tsy mitsitsy zany a. Vao misy biby hafa manoloana ny liona dia harapany daholo, harapany daholo, harapany tsy mifidy zany. Ninona biby manoloana anazy io, na ngeza be na biby faran'izay kely a, izay manoloana anazy dia harapany daholo. Dia tahaka an'izany koa ny devoly amin'izao andro resantsika izao.
na tahaka n'inona ny mety hoe fahalehibiazantsika na hoe ataoko hoe vao vita baty somaly ianao, nataoko efa pastera tena lehibe ianao, nataoko hoe mbola voaingana ianao nandray an' Jesosy teo amin'ny fiainanao, tsy mitsitsy ny devoly ary tsy misafidy ny devoly fa zay alavo antsika rehetrarehetra dia atao ny devoly. Ka zany mihitsy ry havana malala mahatonga ny tenin'Andriamanitra milaza eto hoe mahonoana tena ary miambena. Androany ry havana malala, androany Andriamanitra dia tena hoe fitiavan'Andriamanitra matoa miverina amintsika izany tenin'Andriamanitra izany. Andaontsika ry havana malala tsy ho varimbariana. Andaontsika ianao izay efa nandray an'Andriamanitra, na za izay efa nandray an'Andriamanitra ty, andao tsy laza hoe efa ampy izay mifanompoako an'Andriamanitra, efa vita batisa, efa mitory teny efa manao asan'Andriamanitra isaky ny sabatana, isaky ny hariva efa mandray anjara. Fa zao ry havana malala, andao hiambina foana, na maraina, na atoandro, na hariva, izany hoe miambina izany zay tsy ao anatin'ny fotoana ray, tsy voafetra hoe amin'izao fotoana izao any ny vavaka dia efa ampy izay. Fa miambina izany dia mila mailo foana. Isa minitra, isa segondra, n'inona fotoana misy anao dia tena hoe miambena foana. Fa ny devoly dia tena hoe manao ny fomba rehetra. Naiza jereo ry havana malala, raisintsika ohatra mazava be fotsiny zao, ohatra hoe any am-piangonana. Dia izany fiangonana izany zao raha jerena dia hoe any zany tena hoe fionana amin'Andriamanitra any olona masina daholo ny any any zany tena hoe any zany mba toerana anankiray tena hoe atokisana hoe mba tena hoe firaisana amin'Andriamanitra. Fa nefa zao tsisy rarahin'ny devoly an'izany. Na fiangonana tsara tarehy tahaka n'ino na ohatry ny ahoana paozin'ny fiangonana io, tsisy rarahin'ny devoly an'izany. Fa ny anazy zao any miandavo an'ny mpanompon'Andriamanitra ihany, miandavo antsika ihany zany ny tanjon'ny devoly. Dia jereo any be da be mihitsy ny mpanompon'Andriamanitra lavo any amin'ireny tebolo masiny ireny ohatra fotsiny zao hoe korala, na ohatry ny hoe ao anatin'ny fiangonana iray ao misy olona efa manambady dia mbola miaraka amin'ny olona hafa ihany, mbola misy mampirafy ihany. Misy ary ny tena mampalahelo hoe pasteur miaraka amin'ny vadin'olona hafa. Zany ry havana malala fijangajangana ao anatin'ny fiangonana tena hoe mampalahelo izany ry havana malala, mampalahelo izany ary tena hoe faly ny devoly amin'izany hoe anarany mba makany am-piangonana ihany ny olona anankiray fa ozy ny devoly hoe andana miangana any fotsiny, aseny devoly miangana any amin'ny toerana ray fotsiny fa anazy avy eo. Be da be mihitsy ry havana malala, na io teo am-pontsika io arany andefasan'ny devoly zavatra kely fotsiny ny ohatry ny hoe teny tsy nampozinao dia voaratra ny fonao dia avy eo anao lasa mankahala olona, lasa misy alahelo anatin'ny fonao. Nefa mety hoe olona anankiray tsy nanana heritreritra handratra anao, tsy manana heritreritra ratsy aminao, fa ny devoly dia ataony daholo ny fomba rehetra tena hoe andavo antsika, apotraka antsika mba tsy hahitantsika an'Andriamanitra. Ka zany indrindra ry havana malala, raha amin'ny herintsika maha-olombelona, raha araka ny nofontsika fotsiny dia vetivety antsika dia lavo. Tsy tohatrintsika amin'ny maha-olombelona amin'ny manofontsika ny herin'ny Satana sy ny herin'ny devoly, fa zao ny herin'Andriamanitra ihany. Ny fany masina ihany ny afaka anampy antsika. Ka izany indrindra mampatonga ny tenin'Andriamanitra eto mampianatra hoe miambena ianareo, mahonoana tena. Ry havana, andaontsika asianao tena hoe isan'andro, vao maraina ny andro, vao mifoha ianao dia andao tena hiambina. Naiza toerana misy anao dia rehefa matsiaro ianao dia mivavaha foana. Alefasy foana ny fiderana ao am-bavanao ao. Alefasy foana ny vavaka, na tsy manana fotoana ary ianao hoe andohalihana, afaka mivavaka mangina ao anatinao ao ianao. Satria izany ihany ry havana malala na ahafahantsika miaro ny tenantsika ny amin'ny devoly izay fahavalontsika. Ary fantatritsika loatra fa
rehefa tafiditra ao amin'ny fiainantsika ny devoly rehefa tonga ao amin'ny fiainantsika ny fanay ratsy dia zao fampitehana foana. Ary ny ten'Andriamanitra ny teny hoe ny mpangalatra tsy tonga hozy izy raha tsy hangalatra ary handringana. Fa za Jesosy hozy izay mianareo fiainana. Ka zao ry havana, raha mbola misy zavatra ratsy ao anatin'ny fiainantsika, hoe tena hoe potrakitsika, lavitsika noho ny amin'ny zavatra nalefany devoly dia zao, reny mampatonga ny valim-bavaka tsy misy eo amin'ny fiainantsika. Mety mangataka ihany tsika indraindray, mety hoe manao fivavahana ihany tsika, fa zao tsy misy valim-bavaka, tsy misy herin'Andriamanitra miasa eo amin'ny fiainantsika satria zao tafalatsaka tsika, lavitsika. Ary zao rehefa lavitsika dia tena matetika sarotra miverina amin'Andriamanitra satria ny devoly dia zao tena hoe ataon'ny devoly ny fomba rehetra. Lasa manamely tentsika, lasa tsy tia hiverina amin'Andriamanitra intsontsika satria tena hoe tafaverina tao anatin'ny fahotana, tafaverina tao anatin'ny faratsiana. Ary zany mihitsy ny tanjon'ny devoly tsy hiverenantsika amin'Andriamanitra intsony. Hanalavirantsika an'Andriamanitra dia zay dia tapitra hatreo tsy hisy intsony zany hoe ny tanjon'ny devoly dia tsy handova amin'ny fiainana mandrakizay tsika. Ary zany mihitsy ny tena hoe plan ho any aminazy daholo. Fa androany kosa ry havana, tsika sy ianao izay mandre ny ten'Andriamanitra zao dia mbola tian'Andriamanitra tsika sy ianao androany hanana an'izany fiambenana izany. Na dia zao vavaka fiambenana isakaly zao ry havana malala dia efa tena hoe fitaovana lehibe anankiray zao ahafahantsika miaro antsika amin'ny devoly. Ka androany ianao, za tena milaza aminao androany hoe ninona toerana misy anao, na fampivavaka be anao, na fampitory-teny be anao, na mbola vao androany ianao na indre an'izao fandaharana zao dia zao tsarovy fa tian'Andriamanitra ianao matoa mandre an'izao teny zao. Andao tsika sy ianao tena hoe hiambina, hivavaka, hatsiaro foana n'aiza toerana misy antsika, fa zao tsika ho any an-danitra ny tanjontsika. Andova le fiainana mandrakizay ny tanjontsika, ka ny fahafahantsika manao an'izany dia ny fiambenana irery ihany. Dia zay ten'Andriamanitra izay indray tonga tamintsika tamin'ity androandroany ity dia ny voninahitra ny ten'Andriamanitra irery ihany. Alleluia, amen. Alleluia. Mankasitraka fa tena mamy. Ny azo ny toriteny dia foy dia izay tokony lazaina ihany lazainy fa matsiro. Alleluia. Dia misaotra indrindra raha Jonathan, mankasitraka be dia be. Dia Jesosy hamaly fitianao. Tena hikasika ny aminao manontolo anie Jesosy. Hamaly fitianao izy ka ireo olona rehetra izay mahery tamin'ny toriteninao androany ireo dia amalin'Andriamanitra fitianao daholo ireo. Ka mahereza dia mitombohatra any amin'ny fahasoavana. Ataovy foana ny asan'Andriamanitra fa io asan'Andriamanitra io ny hitondra anao lavitra. Alleluia. Ary halasanao lavitra. Alleluia. Ka mankasitraka dia ny fahasoavan'Andriamanitra tsy tsahatra hirotsaka aminao raha Jonathan. Dia misaotra anareo koa mankasitraka azy fa dia mahafinaritra foana ny fankasitrahanareo. Mampahery azy ao ambadika izy mahita an'ireny dia faly ery mahita ny fankasitrahanao ataonareo dia mbola vonona indray izy. Elaela misy moa vao miverina zao ny toreto efa maro dia maro ny mpitory teny. Ny tanjona dia nareo rehetrarehetra lasa mpitory teny daholo dia indray mandeha tsy miverina ao anatin'ny herintaona angambany. Mety afinaritra ry Marina Tianao ka ry Daniela ka ry Naël ka ry zavy ry zavy mbola tsy mpitory teny eto. Alleluia, zay ny tanjona. Amen. Ry zavy mbola tsy misoratra anariny eto mbola tsy atao hoe avavaka fanombohana aloha. Mampirisika anareo foana sehatra anankiray ngira avy an'ity eto ity ahafahanareo mitombo ara-panahy. Ary nareo tsy mandroso tsy hitombo ara-panahy dia mahereza dia ho tahiany Jesosy isika tsirairay avy. Ranabavy Betina hozy izy tojo. Mahereza daholo. Mankasitraka. Ary faly raha hery tovo. Alleluia.
ndao ary tsika hiditra amin'ny famelabelarana zay ny toro-tena fa za moa rehefa hoe teo mamelabelarana foana petera voalohany toko 5 andiny 7 sy ny 9 mafinaritra rehefa maromaro nareo no miteny fa ho avy amin'ny pasika alleloia de mbola manentana foana moa zay na tsy afaka tonga aty ary ianao ataoko amainina zany tonga tsy manao présence efa 2 arivo neto am'zany fa raha misy 2 arivo eto de nareo mbola tadidiko foana hoe ireo nareo halleloia amen nareo nge misy fotoana na efa be tabe ary mijery de fa rehefa tapitra ny fandany de metritreka eo izy mivady ary anina ohatrany tsy teo malo sa zay ary maniny koa ohatrany tsy teo ianina ohatrany tsy teo ary teo ndray ianina androany alleloia nareo nge ondry kelinay de mijerijery anareo foana zay mijerijery anareo foana zay de mieritreritra anareo foana zay de mieritreritra anareo isika ho any an-danitra alleloia iny tompontsika rehetrarehetra petera voalohany toko 5 andininy 7 sy 9 no vakindra rajonatana fa nena atomboka amin'ny andininy 9 amin'ny anaran'i Jesosy koa am'izany manetretena ambany ny tana maherin'Andriamanitra mba hanandratana anareo amin'ny fotoan'andro ary apetrao amin'ny fanahinareo rehetra izy no miahanareo aonona tena miambena fa ny devoly fahavalonareo mandehandeha taka ny liona mierina mitady zay arapany toero izy vakikoatra amin'ny andininy 7 ka mirena tsara amin'ny finoana ianareo satria fantatrareo fa zany fahoriany zany de manjondra lahinareo rehetra eran'izao tontolo izao alleloia mihetry eo amin'ny ambanin'ny tana maherin'Andriamanitra tsy tsika amin'ny manandra tena fa tsy maintsy ho avy ny fotoana hanandratan'Andriamanitra atsika amin'ny fotoan'androny alleloia mahafinaritra tenin'Andriamanitra io satria mampianatra atsika hiandry an'Andriamanitra foana ary rehefa Andriamanitra manandratra atsika tsisy afaka manetry atsika intsony fa raha tsika manandratra ny tenantsika de mbola azony olona hetry de atao hiandry an'Andriamanitra fa manana ny fotoanany io andriamanitsika io alleloia raha ny fiainanao zao mbola le somary ohatrany tsy de mety ohatrany tsy de ao tsara reny manetretena eo fitantanan'Andriamanitra eo mba fitantanan'Andriamanitra fa ao anatin'io no hijeren'Andriamanitra anao aiza ho aiza ny fotoana nanratako an'ity zanako ity malala randry tahiny Jesosy ianao fa za zao androany vao nahita anao de tonga soa ianao faly be mihitsy zay mahita anao faly be mihitsy miaraka aminao eto Nirina Rodriguez efa any ambony any angamba ny vadinao teo amboarantsika fa avy eo lazanakandapa ihany koa tahiny Jesosy alleloia de maherezintsika rehetrarehetra manetretena ambany tana maherin'Andriamanitra mba hanandratana anareo amin'ny fotoan'andronao tsy tonga io fotoan'andronao io tsy maintsy tonga io manana finoana miandrasa de mietreo ambany tana maherin'Andriamanitra ekeo ny fitantanany ekeo misy fotoana fitantanan'Andriamanitra atsika io mitady akivy zavy fa ny zavatra rehetra ataon'Andriamanitra amintsika io de misy antony daholo lalana rehetra lalovanao tsisy kisendrasendra io tsisy kisendrasendra amin'ny fotoana fotsiny amin'ny fotoana manetry ny tenanao ianao zany Josefa zany tena nitantana firenena anankiray ngezandrindra teto tany tam'izany zany Egypta zany nitantana zany tamin'ny tanana mahery tamin'ny saina matsilo satria maninona na alefan'Andriamanitra tany am-ponja de tany izy nitantana zavatry ny olona tany am-ponja nitantana gadralava nandamina gadralava Josefa mantsy mpanao raharaha izy tany fiandraikitra raharatany anaty fonja tany izy napetraka tamin'ny fiandreketana an'ireo voafonja tam'izany afaka ny teny mihitsy ny aniry fahazavana tonga soa ianao faly be koa za mahita anao faly be zay mahita ny aniry fahazavana tonga soa
afaka tany Josefa afaka tena ny grevy mihitsy zavy Andriamanitra dia aty aponjany anao an'izao ko raha tsinona ako sendra nena Brenda tahiny Jesosy tonga soa ihany koa. Halleloia. Saotra anareo, mahafinaritra mahita anareo. Fa inona nataony Josefa? Nieritra teo ambany tanamairin'Andriamanitra izy, nieritra izy. Fa tsy maintsy ho avy ny fotoan'androny, tsy maintsy tonga izay. Tsika rehefa mivavaka dia tadidio fa raha miandro itsika tsy diso fanantenana. Tsy maintsy misy rendez-vous an'Andriamanitra aminao io fiainanao io eo amin'ny tapon'ny tendrombohitra Ararata. Topatopa-teny ny samby fiaran'ny Noa tsy fantatra izay efa rana. Samby fiara tsy misy voilina, tsy misy familiana, fa ny rano sy ny rivotra no mitondra azy. Nefa tao ambony tao nisy tanan'Andriamanitra mitondra azy. Ary rehefa ritra ny rano, gaga be Noa eny an-tampona tendrombohitra ambony indrindra, tendrombohitra Ararata no mipetraka ny samby fiara. Fa raha nomena familiana i Noa, tsy fantany kory ny toerana misy an'io tendrombohitra Ararata io. Mety tany ambany, tsy fantatro tany, tany ambany tetezana tany rehefa nisy ny tetezana tamin'izany. Fa manitra tena eo ambany tanamairin'Andriamanitra mba hanandratana anareo amin'ny fotoan'andro mahareta. Mahatonga ny olona milasa manompo sampy dia tsy maharitra ohatra hoe misy artista. Fantatrao tsara fa ny devoly dia misintona ny olona rehetra izay manana tena zao ohatra jerenareo tsara ohatra hoe misy olona mahay baolina be dia sintoniny devoly ianao paky taminy. Mahay mihira be dia sintoniny devoly ianao paky taminy. Dia rehefa sintominy avy eo kosa dia ataony malaza be. Ary taitra ny olona rehetra rehetra. Reny ve lasa dia ahoana dia tsy mahandry an'Andriamanitra manandratra. Zao fotsiny teneniko anao, na hoela na hoaingana ianao tsy maintsy misandratra. Mahatonga anao mbola eo aloha mbola misy zavatra ampianarin'Andriamanitra anao. Fa ao ambony ao aloha ao tsy maintsy ho tonga amin'ny tanjony eriny ianao. Andriamanitra manana tanjona amin'ny fiainanao. Fa Andriamanitra manana ny fotoan'androny amin'ny fiainanao. Halleloia. Manana faharetana. Manana faharetana. Fa io fiainanao io tsy maintsy mihatsara io. Io fiainanao io tsy maintsy tonga amin'le tena izy io. Le tena ozy ianao hoe Jesosy misaotra. Halleloia. Fa manana fanetretena mihetreo ambany tanamairin'Andriamanitra ianao mba hanandratanao amin'le fotoana, amin'ny fotoan'andro. Halleloia. Hoy ny ten'Andriamanitra hoe apetrao aminy fanahinareo rehetra fa izy miahanareo. Any amin'ny salamo fa 550 any nisy an'io teny io ihany koa fa somary amin'ny endriny hafa manao hoe salamo fa 550 andininy fa 220. Mivaky toy izao hoe apetrao amin'ny Jehovah ny entanao fa izy hanohana anao, tsy averany angozozo mandrakizay ny marina. Apetrao amin'ny Jehovah ny entanao. Inona ny entanao amin'izao? Efa napetraka ao taizavy ny entana iny fa latsa ny nomen'ny olona anao, fimehezana nomen'ny olona anao. Manana entana tsika, manana entana mavesatra tsika, fa ny problematsika dia le raha matoa-be loloko-doro. Loloko-doro izy mandeha tongotra. Dia eny amin'izany izy tômôbilina tonga le 4x4 pick-up reny. Andao bebe, andao entiko bebe fa mavesatra be. Eny ary anaka. Dia niakatra teo ambonin'le tômôbilina teo ambonin'le pick-up izy dia gaga le olona mitondra tômôbilina. Mbola io ihany bebe mbola sady milolohan'le izy ihany eo ambony tômôbilina nefa nitondran'le olona azy mba tsy lolohan'iny mba entina hoe dia mba hapetraka amin'ny tany iny dia mba hipetraka eo amboniny iny. Halleloia. Le olana reny hipetrahanao fa tsy ny olana no mitambesatra aminao. Dia iny le tômôbilina dia mbola lolohaviny ihany ny entany. Ny problematsika dia izao, tsy te hametraka ny entantsika. Misy fotoantsika hametraka ny entantsika amin'olona, tantara ny problematsika amin'olona, latsa nomen'ny olona tsika. Na koa te hanampy an'ny olona fa tsy vitany. Menao an'le olona ny entany ozy ny olona mavesatra be tsy vitako tika.
aza de tantarina ty daholo ny problème anao fa niako koa rehefa mafy izy ny olona. Andriamanitra tena miteny amintsika androany, apetrao amin'i Jehovah ny entanao fa izy hanohananao. Ny Petera voalohany teo miteny hoe apetrao aminy fanahinareo rehetra, fanahina rehetra, tsy mifanahina pahany. Mampahelo amin'ny olona angelavana dia zao apahany kely amin'ny zavatra eo amin'ny fiainana no apetrany amin'Andriamanitra, dia ny apahany betsaka andehanany eny amin'ny tantara-be amin'izay. Ohatra ny fiain'olona maromaro ny olona vaovao eto androany zany Pisy Olivia zany zao tena androany vitako teto dia faly be zay mahita ny Pisy Olivia, tonga soa Pisy Olivia, dia Ranoroso Olga efa paketo Berthe Savata iny Jesosy mandeha mivavaka ny olona fa tsy mahandry an'Andriamanitra miandry vady dia mankany amin'ny tantara-be manao otivity. Efa koralina ny am-piangonana. Mandeha mankany am-piangonana ny olona nefa mandeha maka ody varatra any amin'ny tantara-be, sao dia matahotra latsahan'olona ny varatra. Ry havana malala, apetrao aminy fanahina rehetra. Ninninona zavatra mampanahy antsika? Ninninona zavatra mampanahy antsika? Inona ny fanahinao anatinao? Inona ny mampiahiahanao? Dao tolotsika an'Andriamanitra. Matiantotsika mivavaka nefa tsy mametraka ny fanahintsika amin'Andriamanitra. Ataontsika inona ary ny fivavahana? Ataontsika inona ary ny fivavahana? Inona ary mba tena ilantsika an'i Jesosy miaraka amintsika? Hametrahantsika ny fanahintsika rehetra. Halleloia. Hoy Jesosy any amin'ny Luka, any amin'ny Luka 12:12, andininy 12:20. Ary Jesosy tamin'ny mpianany, noho izany dia lazaiko aminareo hoe aza manany amin'ny ainareo izay hoaninareo ny amin'izay teninareo na izay hotafianareo. Izao rehetra zava-dehibe rehetra eo amin'ny fiainantsika ireo tenenin Jesosy ireo. Indany moa zany ahitsika eo amin'ny fiainana, ny haitsika aloha sao dia maty eo, matahotra sao dia maty. Inona no tafiako? Inona no hoaniko? Inona no sotroko? Ary matetika rehefa manana an'ireo zavatra tsika dia mieritreritra fa milamina amin'izay. Dia ireo no ahitsika. Fa Jesosy tena miteny antsika tsy hanana fanahiana. Mahafinaritra ingawa manana fifandraisana amin'Andriamanitra. Mahafinaritra ingawa zany tena tsy manam-panahiana. Bloqué. Ny ianareo koa hoe bloqué ohatry ny endrina bavy Lina. Mahita tsara nareo. Tena tombontsoa nge ry havana malala ny miaraka amin'Andriamanitra. Ny tena manana fifandraisana lalina amin'Andriamanitra tena tombontsoa, mampamaivana. Tsy dia maivana. Miena ny adi-tsaina, miena ny fitaitainana. Izaho aloha ry havana dia tena tsapako izany rehefa miaraka amin'Andriamanitra. Tena tsapanay atao anatin'ny tokantranonay. Izany hoe hitanareo nisy fotoana nijoro ravim-bela teto izay. Very ny poketra ny mampionona. Fa nijoro ravim-bela teto satria mamery teny fa averina ihany ny teny. Very ny poketrany. Tonga ato an-trano izay. Aiza ny poketra? Tena teneko anao. Tany tompo haniry fahazavana, androany koa zaho vao nahita anao. Fa tsy dia tena hoe
ohatry mieritreritra izany foana zay vady hita iny hita ho azy io iny iretinao ny fahasairanana andeha hanao déclaration de perte ny taratasy ny pièce d'identité anao ny permis anao ny inona avy ny antony ivavahantsika ry havana de zao mba tsy hananantsika fanahina mba tsy hananantsika tahotra fa maty antoka ianao raha sady mivavaka ianao manana fanahina amin'izao zavatra rehetra rehetra zao ahinao daholo mampatahotra anao daholo de olona mitaitaina lava manam-panahina lava nefa ianao olona mivavaka fa ataonao inona Andriamanitra e Andriamanitra zany ataonay tena toky eo amin'ny fiainanay toky halleloia ole ten'Andriamanitra misy tena andro misalama eo ambadika kely ny salama 5:5 taonao vakitsika fa ny amin'ny salama 5:5 2:1 Andriamanitra ny tokiko fa tsy mba tahotra inona ny ataon'ny olona amiko zany olona matoky an'Andriamanitra tsy matahotra ny olona tsy matahotra ny manam-panaina manana toky aisytsika inona ny ataotsika dao tsaroako misy rahalahy zay nampianatra na mihitsy zay efa tantaraiko rehefa ela ihany zay tantara zay rahalahy zay narary ny zanany misy mivody be mihitsy atao amin'ny zanany zatra mivody be ohatr' zao de nitetezin'le rahalahy daholo nampanotra misy anarany be deaibe moa mpanotra Ravao Mamankambana Dadany Dimolahy izy avy ny mpanotra fantatrareo zany misy anarany ohatrohatr' izany foana mantsy le izy be de be anarana mpanotra reny tetezina tana makany andry Mamany Dimolahy tana makany amin'ny Kambany tana makany amin'ny fa tena nitetezina fa tena tsy nahita narary foana le zaza Rabe misy mpanotra hoe Rabe Dadamita Razery mpanotra tao zany Razisy Ravao kely misy Ravao kely de misy Ravao be any Sabotsy Ramary Ramary zao mpanotra Ra Jean Pierre mpanotra anay zao Ra Jean Pierre mahay zany ny dadiny Dimolahy tetezina daholo fa farany vahana de napetrana teo am'izay le zany de vrasa am'izay mivavaka entina mbavaka de zao fotsiny efa toky hoe entina mbavaka io efa nentina mbavaka io halleloia de teo am'izay Krisy zany zao anarana ohatrany to de hitanao mihitsy hoe karazana anarana mpanotra mahay zao zany Krisy any amin'ny Krisy de tonga nivavaka am'izay hoy izy ianao de variana ny vavaka izy mivady osy lasa dinodino le zany satria efa hoe napetraka tamin'Andriamanitra io de matoky tsika de enti mivavaka foana am'izay za de zareo lasa variana ny vavaka variana ny tady an'Andriamanitra variana ny resaka tamin'Andriamanitra de inona moa fa ozy izy ny Filipianina vakitsingany teniny eo amin'ny Filipianina vakitsika toko 4:1 ny tena Andriamanitra aza manana amin'inona na amin'inona aza manana inona na inona boka ny fivavahana sy ny fifonina mba amin'ny fisaorana no entinareo manambara ny fangatanareo amin'Andriamanitra ny zavatra rehetra
ary ny fiadanan'Andriamanitra izay mihoatra noho ny fahalalana rehetra ny hiaro ny fonareo sy ny hevitrareo amin'ny Kristy Jesosy. Inona hono iny? Aza manana inona na inona faoka ny fivavahana sy ny fifonina mba amin'ny fisaorana. Inona moa ireo zavatra telo mitambatra izao? Vangina atao hoe vavaka. Rehefa vavaka ianao dia inona ataonao? Fivavahana, fifonana, fisaorana. Mifony ianao raha nisy tsy nentina ataonao dia misaorana Andriamanitra tamin'izay rehetra dia miresahana amin'Andriamanitra. Aza manana inona zany fa mivavaha fotsiny. Dia izy mivady mivavaka fotsiny. Dia lasa adino hatramin'ny mitondram-bavaka le zanany marary avaliana ny teran'Andriamanitra. Mamoaka voakasika. Tsy indreo marikendry zareo mihitsy fa le zavatra efa neniena. Tsy hita intsony le voto, tsy hita ho azy teo intsony. Teto tamin'ny 2017, tsy haiko 2016, mbola tsy nanao fandarana live ohatr'izao tsika. Fa mampahery olona amin'ny Facebook ohatr'izao fotsiny ahako. Misy ranabavy zay. Misy goata rehefa teneniko anareo foana moa zay efa nisy fotoana tantaraiko. Le voto be reny ny tenda, ngeza be ny tenda. Dia tsy io no nentinam-bavaka. Nentinam-bavaka any hoe za misy goata. Fa zavatra hafa koa nentina hoe satria nanana misy olona mamosavy zay olo zay tamin'izany. Nentinam-bavaka. Le olona le mamosavy anazy zany tena namoaka vava tamin'ny mihitsy hoe tena potehako ianao, potehako ny fiainanao. Tamin'izay fotoan'izay manao programa zay menadata amin'izany hoe manao alim-bavaka. Indray isaky ny isan-kerinandro zany miara manao alim-bavaka. Dia tamin'izany misy fotoana rehefa misy fotoana dia ny alina iny zay menada manao alim-bavaka tsy matory ny alina fa mivavaka fotsiny. Tamin'izay fotoan'izay le olona namoaka vava tamin'ny mihitsy hoe tena angalako satria zany nanomboka namy savian'ny olona dia potika be mihitsy ny fiainana tonga dia tena potika. Tomobila potika, ny asa zarizary, ny vola tsisy, tena tsisy fiainana mihitsy. Dia nanomboka nentinam-bavaka, dia nanomboka tafiditra, dia nanomboka tezitra amin'izay le olona savanazy satria nerin'ny vavaka iny zavatra enjana be nerin'ny vavaka io. Ianao manomboka miditra mivavaka amin'ny fifandraisana amin'Andriamanitra ika tena misy zavatra ngeza be mihetsika ny anatin'ny fiainanao any. Dia tezitra le olona dia teny tamin'ny tena anteniny vavanazy amin'izay. Ianao izy angalako komorianina, angalako odiny komorianina izy fa ohatran'ny tsy nandehitra intsony ngamba le ody tany Dadalabe. Angalako odiny komorianina dia natahotra le ranabavy, natahotra be. Hoana natarado, angalany ody any amin'ny komorianina hono. Inona hoa? Ndana ho azo dia zao izy dia teneno. Hoe ndana tonga dia angoniny komorianina. Miaratsina misy komorianina eto fa tsy nareo komorianina io na fa ohatran'ny hoe mahery vaika zany le odina komorianina. Zany teneniko aminy. Ndana teneno zareo dia aseho misy mitondra ody ray camion izy. Hitantsika hoe nerin'izany. Fa tsika sonao androany hanao alim-bavaka. Ka tamin'izany le ranabavy io tokony hisy promotion azony eo amin'ny asany. Dia nefa ny olona le mamosavy anazy iny eo ahoana moa zany ny tokony te azo an'io toerana. Resaka ohatr'izay le te azo an'io toerana io. Nanaovanay menada alim-bavaka. Délivrance, nanao alim-bavaka. Dia nanomboka teny ranabavy dia tao aorian'izay ny herinandro tao anatin'izay nanaovana alim-bavaka izay, le olona le namosavy anazy io tonga dia voaroaka avy amin'ny fanjakana mihitsy mantsy le toerana misy an'izao. Dia tonga dia nisy didiny voaka avy amin'ny mpitondra mihitsy hoe miala eo amin'le to dia niala to dia voaroaka tamin'ny asany mifindra toerana izay le olona le hoe namosavy anazy izay. Dia ina zavatra nitranga? Nanomboka tamin'izay ranabavy dia nanomboka nivavaka. Dia ino ozy nareo zavatra nahafinaritra be indray? Kisaka miresaka izay menadama dia manao resaka messenger zay dia manao vidéo dia miresaka eo foana. Tandray vavaka ary tsika. Nanao nefa ianao zay inona vaovao? Efa tena mahery. Efa manomboka le tomobile nge pastera tonga dia nandeha ho azy tamin'ny tomobile potipotika mandany vola. Nareo manana an'ireny zavatra iny hoe manana tomobile nareo. Matetika tomobile satria iny zavatra mirole any eny. Dia io tomobile nareo mandany vola nareo simba kely. Zavatra simba kely dia vola be mivoaka. Trohan'io daholo ny
de andao tsika mibavaka io fa nety manomboka mibavaka izy neto avina lasa velona lasa mandeha tsara lasa ohatra lasa nomboka ny io avina fa ny tena zavatra nahavariana raha mana kakabe mijerina azy am'le vidéo asoroka aloha ka izy ohatra manao col roulé zay ampidinika aloha ny colanao efa niresaka fera ela am'zay zany jerena hoay hoa mantsy anazy to niena be hoa ny tendanao niena ny tendany tonga de afaka le goatra tsy nandeha hôpitaly tsy naoperena sitrana teny am-pandehana tanao rabana rehefa ny fanahinao rehetra apetraka amin'Andriamanitra na ny zavatra tsy tokony na inao azy ahin'Andriamanitra tena raisin'Andriamanitra tanana raisin'Andriamanitra tanana nenay ravana de zao reo zanaka ireo ozy izy le namany mampin'izay na ozy izy ny zanako ampianariko karate zanana vava ateo izy izy aty andafy feno olona misy olona dehibe tsisy saina ozy izy aty laza izy misy ny fomba fiteny manenakiny zanatsika vava izy ampianariko karate mahay miaro tena ny anay zao nitoky aty anatinay zanakay alohan'ny andeha hiasa andeha hianatra ametraha tanana ny zanakay mivavaka apetraka teo am-pelatan'Andriamanitra tsy manam-panahinany am'ireo zay efa ny Jesosy reo tsy manam-panahinany am'ireo zay ry havana ny fiainanao rehefa apetraka amin'Andriamanitra de aloha Andriamanitra ny karakara azy apetrao aminy le luka teka vakitsika ny problème atsika tiatsika inona daholo ny zavatra rehefa tsisy inona vitatsika amin'izy ozy Jesosy ary noho izany lazaiko aminareo aza manany amin'ny ainareo na zay hoaninareo na ny amin'ny tenareo zay hotafianareo fa ny aina mihoatra noho ny anina ary ny tena noho ny fitafiana every ny goaika fa tsy mba mamafina mijinjy reny ary tsy mba manana fitoeran-javatra tranona trano fitehirizana nefa Andriamanitra mamelona azy tsy hoetra ravitra noho ny vorona vainareo ary izy moa aminareo na de manaza no mahay manampy ny andro iainany na de kely monja azy ko raha ny kely indrindra aza tsy hainareo nahoana ianareo no manany am'sisa tian'Andriamanitra ho tsapatsika mihitsy fa na zavatra kely ary tsy vitatsika le tsika tiatsika ina daholo ny zavatra rehetra misy mpivady zay taloha nentina mbavaka resaka trosa zany ame fotoanany zareo zao tam'izany zay mivady rehefa larobia arivo ohatry ny takarivo mahafinaritra io de manana ny larobia arivo am-piangonana de anjaranay mivady rery mihitsy mampionona mitarika fotoana za mitory-tenina za mitarika fotoana mampionona mitory-tenina ohatrefa de aveo zay mitondra mbavaka manao fitondranam-bavaka ao am-piangonana manao délivrance misy fotoana hatramin'ny roa maraina manao délivrance olona ao am-piangonana tam'izany nanana olana ary zareo misy trosa tsy tena bloqué tanteraka ny fiainana toy zay manontsanitra zareo tonga avy mivavaka amin'ny larobia de iny tonga ny larobia arivo le raha matorery no tonga faiza hoa raha am'zay lasa andeha nitady vola toy zay mantsy anazy de very mainany izy very mainany tsy hoe oziny zany fa entiko itenenana amindry zareo fa ao am' Jesosy afaka hitatsika zany rehetrarehetra zany ianao fotsiny tsy tonga mivavaka fa raha tonga nivavaka ianao ny zavatra raisinao ery ositra ahafahanao mavory arena fa raha nivavaka ny adinonao de lasa ianao nanana fanahinana nianjany zavatra any verina avany sepotra reradreraka sady tsy mivavaka akan'le raha matao mivavaka raha matao na era-ra-panahy lehilahy sady reraka vatana tany nandeha nitady vola nahita amina million zany ho azy ao tsy nahita na 25 000 nampianarina am'izay zao tsy any ny ahitana an'izany fa eto amin'ny lohalika miforitra ohatsy hoe na ny kely indrindra ary tsy haintsika manazy de nahoantsika mieritreritra te hanany zavatra ngeza alleloia
rapetraka amin'i Jesosy ny fanahiny aza manana inona inona aoka ny fivavahana sy ny fonana mba amin'ny fisaorana hoentinareo manambara ny fangatanareo an'izany amin'Andriamanitra ny zavatra rehetra. Ny fanahitsika io mitondra antsika hitanareo mahatonga ny olona voasariky ny devoly amin'ny ary marina le teny Lalà Jonatana teo ho le tenin'Andriamanitra hoe apetrao aminy fanahina rehetra izy mahonona tena miambena fa ny devoly fahavalonareo de mandendeha tahaka ny leona merina mitady ziarapany. Ny olan'Andriamanitra eto de zao tsy le zavatra tokony ahinao, tsy le sakafo mety tsisy na ny farany volana anahoana na ny tsy zany, fa ny olan'Andriamanitra ngeza-be eto de zao ianao so de tsy miambina. Ny fanahinao rehetra raisin'Andriamanitra tanana fa ny ambina eo amin'ny toeranao tsy afaka nataon'Andriamanitra fa ianao no tsy maintsy miambina. Androany ny teny amintsika Jesosy atsaharo ny fanahinareo fa ny zavatra tokony ataonareo ny miambina. Lio anaraka ny teny Lalà Jonatana teo tsy mifidy izy fa na buffle be reny na girafy lava tenda be de enjehany ataony izy hinanany azy. Marina mihitsy ny teny Lalà Jonatana teo ravana fa ny devoly tsy mahalehibe ara-panahintsika raha tsy miambina tsika. Ninona ataontsika anaratsika na docteur na bishop na professeur na zay ataontsika anaratsika tsisy raha reny devoly an'izany. Na hovaiko ary ny anaraka hoe himpaminany tokana matany mahery vaika tsy nisy ohatr'izany Rado Rakotosalama tsisy raha reny devoly an'izany. Na hosoloko rapitso ary ny anarako amin'ny Facebook hoe docteur professeur bishop pasteur révérend Rado tsisy raha reny devoly an'izany. Ny fanontaniana fotsiny miambina ve io olona io sa manam-panahiny io. Raha vao tsy miambina de rombahany devoly. Ny olona ray vao manam-panahina de any amin'iny fanahina iny ararotiny devoly. Zany mahatonga antsika mizahatra hitsika de tonga le izy. Ny zavatra hin'ny olona ihany no ten'Andriamanitra ny tonga aminy satria maninona le zavatra hitsika iny zany ny devoly efa eo manodidididina eo ihany miodikodina eo de iny le fanahinao iny hitany de iny ny andrombotany ianao. Isan'andro ianao matahotra hay zary le vatiko mbola sao de mba ray volana sao de mba foana fa tonga de mbato koa kay le izy. Petrao amin'Andriamanitra ny fanahinao. Ianao vao metsika kely vadinao tsy maintsy maninona io lazay inona zao no anateritreritra izy ty, meritreritra an'izy ary zao izy ty hitany devoly tonga de ararotiny devoly. Apetrao aminy fanahina rehetra fa izy mianareo zany hoe Andriamanitra zany ia anareo ia ny fanahitsika ozy Andriamanitra ny entanareo rehetra rehetra apetrao amiko daholo fa zavatra ray ihany ny tiako ataonareo miambena ianareo. Be de be ny zavatra mampitoditodika amin'izao fotoana izao. Anahoana misy havantsika zao any Allemagne any zareo zao de tratra efa nahazo taratasy fa amin'ny 15 mars tonga de vao tsy manao vaksiny de raha vao tsy manao vaksiny de to de tsy manana asa. Fa ny tena apetrako aminareo de zao iza ny tompony asa ary iza ny tompony fanapahan-kevitra. Raha ohatra zao tsika hiahany zany tsy nareo reny nge Jezo nge tratran'izany daholo samy tratran'izany daholo nge raha vao tsy manao an'izao de zao de zao. Fa za manokana ny zavatra ataoko de miambina fotsiny amin'ny ara-panahy fa zany apetrako aminareo Jesosy nomenao zaza anakefatra de nomenao vady
da ahoana ny amelomako an'ireo Jesosy? Za tsy manany amin'izany, fa ny zavatra ataoko Jesosy de zao, za hiambina satria devoly de ho ny ten'Andriamanitra hoe mandehandeha tahaka ny liona mierina mitady zay arapany. Ny zavatra ataoko de zao, za mifantoka any amin'ny devoly. Za tsy mifantoka any amin'ny hofatrandroko ka ampiepinepina ny foko. Za tsy mifantoka any amin'ny sakafo hohanin'ny vady aman-janako ka ampiepinepina ny foko, fa rendreretreny za de mihoatra noho ny voromanidina. Za tena velomin'Andriamanitra. Ireo vady aman-janako ireo velomin'Andriamanitra reo satria maninona? Zay tsy manana inona fa ny anay fa mivavaka sy ny fivavahana sy ny fofonana mba amin'ny fisaorana nefa ataona isan'andro san'andro. De miambina mandrakariva. Zany sarza rehetrarehetra parmois zany zay tsy manany amin'izany. Ny zavatra ataonay de zao miambina, mifantoka atao amin'ity devoly mitady andrapaka isaky ny mihetsika ity. Ny fanahinao raha vao manam-panahiny ianao, iny mihitsy ny idiran'ny devoly. Betsaka aminareo ireo manam-panahina, tsy mety manana fitsara nefa nareo mivavaka. Isan'andro hoe totofana tenin'Andriamanitra fa mbola manam-panahina foana nareo. Tsy mety zany. Sao ararotin'ny devoly amin'izany. Nisy paster efa namono tena satria nanino? Iza mampamono tena? Tsy Andriamanitra mampamono tena atsika. Tsy avy amin'Andriamanitra famono tena, ary fahotana ny famono tena satria mamarina zay natombok'Andriamanitra. Fiainana nomen'Andriamanitra aminao de ho farananao, fahotana ny mamono tena. Fa inona zavatra tranga? Be fanahina loatra teo amin'ny paster. De zay fanahina teo amin'izay tsy nahavita ny ambina tsony. De ny lioana efa teo. De tratra ny fahamoiza-po, tratra ny fahadisompana tenana. Manomboka androany ataovy lista ny fanahinao rehetrarehetra. Ataovy lista. EDF, assurance, sakafo, loyer, inona impôt, inona avy ny saratra atsika, assurance ana trano, ny gazy, reny ataovy amin'ny taratasy, avalomy, de apetrao anaty zavatra any, ataovy anaty baiboly, alao an'Andriamanitra. Fa ny anjaranao de mahony tena sy miambina ny amin'ny devoly zay miandrikendry-tohana anao amin'ny kion-dalana. Ry havana, ny fanahitsika diso tafahoatra, ary na tsy diso tafahoatra tsy tokony manatsika na ny amin'ny kely na ny amin'ny betsaka. Araka teniko taminao hoe misy mahazo taratasy zao nareo hoe tsy manana asa ntsony amin'ny manomboka ny 15 mars raha vao tsy manao vaksiny. De to de teny hoe zany Jesosy heninao zany fa zao za hiambina, tsy problemako zany. Ny asako ve? Tsy problemako zany. An'Andriamanitra no mitazona an'io. An'Andriamanitra mameno na miasa na tsy miasa de ny zavatra fantatro de zao za velona foana. Satria zao tsy ny patronko fa le patronko ambony eo. Halleloja. Anjara ny manome an'izany. Za tsara lavitra noho ny voninkazo ambony valeur lavitra noho ny voromanidina ahako. Fa ny voromanidina reny tsy afaka miambina zany, tsy miambina zany reny. Fa za miambina. Ary tsy ataoko mahita irika eo amiko ny devoly satria za miambina. De lioana eo foana izy, lioana nona eo fa za tsy afaka hohaniny. Satria za miambina. Ary saiko tsy mivadika miroro-saina any amin'ny zavatra hafa mihitsy. Fa ny entako rehetra efa napetrako amin'i Jesosy. Ny entako rehetra. Halleloja. Mahery ianao. Aza manany amin'ny zavatra eo amin'ny fiainanao zany.
fa ataovy ampy anao ny fiambenanao ny ara-panahinao. Mahafinaritra angeravana teny raharaha Jonathan teo. Tanora angeravana no miteny antsika ohatr'ireny ny amin'ny fitondran-tena sy ny sisa miambina izy manao an'io. Betsaka amintsika manao kitotoy ny ara-panahy dia jereo nge ny fiainanao isan'andro olana, isan'andro problème. Misy olona tena ohatr'izany isan'andro dia mivavaka ihany fa isan'andro problème ny fiainana, problème ady olana tsy mitsahatra satria manino tsy miambina. Dia mamaha olana ato dia reraka ianao ka tsy voatapinao intsony ireo olana rehetrarehetra ireo. Fa ny zavatra ataonao avelao ireo olana ireo, avelao ireo dana miambina, dana miverina amin'ny ara-panahy, dana mivavaka. Ataovy izay iretanao ara-panahy. Misy olona tsy manana fifandraisana amin'Andriamanitra intsony variana manetsina olana. Za rehefa misy fotoana rehefa misy olana eo amin'ny fiainako, indrindra io fiolana mitambatambatra io, sao dia lasa mandoary Jesosy tsy haiko fa ianao mahay an'io, jereo i Jesosy, jereo ireo le anjelinao be dia be eo fa tsy vitany rady io fa ianao mahavita an'io. Halleloia. Maherezy ianao, maherezy tsika rehetrarehetra miambena. Ny problème an'Andriamanitra ianao mila miambina, tsy ianao mila manahy ny amintsika efa an'Andriamanitra io, ny olanao io efa an'Andriamanitra io, voavahan'Andriamanitra io, vitan'ny vavaka io, sitran'ny délivrance io, eo ampelantanan'Andriamanitra io, tsy ratsiny intsony ny fiainanao fa ianao mila miambina be mihitsy. Fa ny devoly fahavalontsika mandehandeha mierina taka ny liona ary liona noana be mihitsy izy amin'izao. Resy lahatra ny vady hoe mitombo ny ady lalovantsika kristianina izay mbola mijoro amin'izao andro faran'izao. Ny antony dia izao, raha taloha misy olona ohatra hoe misy olona 1 million dia manafika any ny devoly, fa mihena le olona lasa 1000, lasa 100 ohatra. Ditanao le devoly niatake an'le 1 million teo niatake an'le 100 mbola mijoro eo sisa. Mimafy ny ady lalovantsika ary mahatonga antsika mila miambina mafimafy kokoa amin'izao andro farana izao. Nefa tadidio hoe raha ny anjely ray apahatelo ny anjely tao an-danitra no nazera dia ireo maka fanahintsika sy mampahory ny olona ety amin'ity zao tontolo izao ty. Ireo le lioana mierina fa azadinao fa ny roa apahatelo no mbola ao an-danitra ao mitoby manodidina antsika. Dia tsy tokony hanananao tahotra, tsy tokony hanananao tahotra sy fanahinana ny amin'ny mombanao fa ny momba ny ara-panahinao jerena. Miambina dia mivavaka dia manana fifandraisana amin'Andriamanitra dia tsy mivilivily lalana, tsy manota, tsy manaonao foana fa misy fatoka. Zay le miambina, tsy miva miambina, tsy mahatoritory ara-panahy fa miambina ao anatiny daholo izany rehetrarehetra izany. Avelao amin'ny fanahiana ireo rehetra fa izy no karakara, izy handray an-tanana ny fiainantsika. Aza matahotra fa teny mampireo fa afaka manamasy tena mandeha amin'ny fahamarinana, manao sitrapon'Andriamanitra izy daholo izany. Aza manam-panahina intsony fa ny zavatra ahianao androany manaona ny fiambenanao, mijoro tsara ve ny fiambenanao, zay ny tokony ahianao manomboka androany. Tsy mahakasika anao zany ny devoly. Ny hoavinao ve apetrao am-pelantanan'Andriamanitra, apetrao am-pelantanan'Andriamanitra no hoavinao manontolo fa izy ihany. Raisiny io tsisy zavatra amin'ny fiainanao ka hoy Andriamanitra hoe tsy vitako izany ty na mavesatra loatra amiko ty, fa zay entinao eo vitan'Andriamanitra. Maherezy tsika rehetrarehetra. Amen.
nanomboka ny anabaverika foana irio a amparezana nay mena dahatsika rehetrarehetra ampelantananao Andriamanitra. Halleluia. Karaha sendraty sarotra ny fiainako izy tonga dia mitenena fotsiny hoe mino aho fa hanafaka ahy ianao tompo. Halleluia. Sika rehetra iara tena hoe tsy tsapako intsony rehefa tonga amin'izay toeran'izay hoe tsy tsapanao intsony ny fiainana tostony efa nametraka ny fiainana hoe tamin'Andriamanitra ianao zany. Namaro aza ireo fahavaloko dia tsy atahotra avy ianao no manda fiarovako. Efa tsy azo ametrahana ny fohitsony angera ty izao fiainany tiry avana manane. Sisy filaminana zany tsony eto. Coup de temps miaty Jesosy ao aminao any. Ao amin'ny Jesosy any ry havana misy fiadanana. Teneny hoe aza vela ihany ao atratranao ara eo. Tsy tsapako intsony ny fiainana tsy tony za tsy mahatsapa an'izany. Ny zavatra fantatro dia za hijoro ao amin'i Jesosy e. Halleluia.
rahantsika vavaky zany toriteny zany a zany rano tena anetana anao mihitsy ravana hoe ianao maty antoka raha sady mivavaky ianao manam-panahina tena maty antoka ianao. Ny olona tena manakina ny fiainany amin'i Jesosy ravana tsy misy mampana azy tsony, tsy manam-panahina tsony. Fiainana mandrakizay aza ho manin'Andriamanitra ho anao viravana dia izay mba fotoana fohy andalovantsika eto amin'ity tany ity ve dia tsy mba omen'Andriamanitra antsika. Dia izay hoantsika sosotrotsika ve dia tsofon'Andriamanitra ho antsika nefa volamena ny ataony tsahantsika ao an-danitra ao ravana. Ohatr'izay ny fanahinao. Fa io fanahinao lava diso tafahoatra isan'andro io no andrombahany devoly raha tsy mitandrinatsika. Ny fanahintsika diso tafahoatra io io ny ararotiny devoly idirana raha vao ataontsika manandanja eo amintsika ny fanahina. Zary avana malala tena teneko anao rehefa tao anatin'ny olana efa tsika tsy zakako tsy ny olona tamin'izany fotoana izany. Araka ny teneko anao hoe nananatrosa efa ho amina miliara tamin'izany fotoana izany. Ary olona 450 no mitakitrosa amiko. Ary rehetrarehetra samy miteny daholo hoe anagadra. Nisy fotoana mbola ahinin'ny saiko ny momba an'ireo olona 450 ireo. Fa reraka ny saiko ravana. Saika ny pika ny saiko tamin'ny saika ny lasa dala mihitsy satria ary efa ny saika narary fo satria ao ny tahotra isan'andro. Mandrapatonga ny fotoana anankiray nanomboka ny vavaka ary zao amin'izay ny teneniko hoe rehefa ny vavaka hoe Jesosy apetrako aminao io. Ianao nefa niantso atao anatin'izao. Apetrako aminao io fa raha maninona dia ianao ny tompon'andraikitra. Tadidiko izay vavaka nataoko izay Jesosy apetrako aminao rehetrarehetra izao apetrako aminao ny fiainako ataoko izay tianao fa raha maninona dia ianao ny tompon'andraikitra. Fa jereko vavolombelona aminao fa tsy naninona ravana. Tsy nigadrahako, tsy potika ny fiainako fa natsangan'Andriamanitra ny fiainako. Nafahany trosa natsangany indray ny fiainako. Nanomboka teo any anatra tsy nanana fanahinany amin'ny fiainana. Ataoko ampy fotsiny za manompo an'Andriamanitra. Ataoko ampy fotsiny za miambina. Ataoko ampy fotsiny atao anatin'ny tokantranoko misy fanatrehan'Andriamanitra dia ampy izay. Ny ambiny sisa rehetra tsy problemako izany. Misy fotoana indray misy zavatra ilaina eo amin'ny fiainana andavanandro ny ankohonanay. Misy fotoana ireo zaza ireo misy miteny hoe mila an'izao amin'izao. Misy fotoana misy zavatra mila ilaina anatin'ny tokantrano eo amin'ny fiainana andavanandro. Zao ny teniny mivady Jesosy henonao zany henonao zany anao zany ianao manao an'izany. Halleluia. Fa zay hanompo anao zay. Dia ataon'Andriamanitra izay mety. Tsy tokony hisy ahinao. Apetrao amin'ny Jehovah Andriamanitra ny entanao rehetra. Fa izy ihany fiainanao rehetra. Betsaka zavatra mampitaitaina antsika. Fa tsotra fotsiny ataovy anaty kitapo anankiray ny fanahinao rehetra mihitsy. Dia eto amin'Andriamanitra fa vitany io Andriamanitsika io zany. Vitany. Ivavakintsika amin'izao fotoana izao. Jesosy malalo, misaotra anao zay. Misaotra anao zay Jesosy satria niteny taminay teto indray ianao androany ary nampahiranay teto indray ianao. Niangatahako aminao Jesosy dia izao hoe esorotso aty anatinay ny fanahina
Esoritra ty anatin'irety olona mpanaraka ny fandarana reto ny fanahinany amin'izao fiainana izao. Dia ampahafantaro azy fa tsisy ninona vitany na ny kely indrindra amin'ireo zavatra inondreo azy fa ianao no mahavita an'izany. Ary izay resy lahatra fa vitanao zany. Tsy manana tahotra izay, tsy manana fanahiana izay fa misy ampahan'ny fiainana tsy vitanao fa vitanao io. Dia omeo anay ny toky aty anatinay fa efa ampelantanan'ilay mahery ny fiainanay ary tsy maninona izany io. Fa ampianaro kosa izay hiambina amin'izao andro farany izao Jesosy. Ampianaro izay hiambina fa ny devoly dia mandehandeha tahaka ny liona mierona tady izay ho arapany fa tsy manana irika eto amin'izao fandarana izao izy. Reto olona manaraka reto izay mitarika an'izao fandarana izao tsy anana ny devoly irika hidirana fa izay efa nametraka ny entanay sy ny fanahina rehetra amin'ny Jesosynay. Halleloia. Ary hiambina mandrakariva izay hifantoka fa lanitra ny tanjona ary ny devoly tsy maharava anay zany, ny devoly tsy maharombaka anay zany. Efa eo an-tanan'Andriamanitra ny aminay manontolo. Saotra Jesosy. Saotra Jesosy. Ampianaro nizaniza mijery eto androany. Ampianaro ampitsahatra ny fanahinany anatinay. Mbola misy olona eto Jesosy efa mivavaka mataona fa mbola be fanahina foana. Vao milatra ny andro dia manam-panahina, atory dia manam-panahina. Esoritra ety anatinay zany Jesosy. Esory fa tsy mahasoa anay zany. Esory Jesosy fa tsy mahasoa anay zany. Saotra Jesosy malala. Dia erany aja ny saotra sy ny voninahitra anao efa hatramin'izay dia mandrakizay. Saotra ny amin'ny fataterana fotoana teto. Betsaka ny tsy voalazako Jesosy. Fa raha izay voalazako ihany ny tanteraka dia maty antoka izay. Satria kely ny takatry ny fisainako. Fa mihoatra lavitra anao izay niheritreretiko. Mihoatra lavitra anao izay niheritreretinay sy natenanay ho ataonao. Saotra Jesosy. Dia vory sy ny Satana fa hatramin'ny ranao tsy afaka hitsaingo anaty litera ray tamin'izay nafafy teto azy. Fa ny teny rehetra izay nitoriana teto kosa dia hamoa avy zato eny. Arivo tsy manam-patapelana anatin'ireto olona ireto. Halleluia. Amen. Hivavaka isika amin'izao fotoana izao ny firenena ka andao ampandrotsika nanabavitsika $100 avy any Koet hivavaka ho an'ny firenena. Tany tompo raha nampavy $100 anao ny fitenena. Tany tompo pastera dia tany tompontsika rehetrarehetra izay nanaraka sy ny hivavaka fiambenana ity dia mbola hery hivavaka antsika amin'izao fotoana izao. Ry Jehovah Andriamanitra renay io misaotra betsaka anao izay satria navelanao tanteraka ny fotoanandroany dia teo aza ny fanelingelena ny devoly fa nefa Jehovah Andriamanitra tsy misy tsy najano teo anohanao izany satria anao mahery, anao le tantana ny connexion rehetrarehetra namoro izay rehetrarehetra nafany ny tory nafany ny ezany tory teny mamy izany Jehovah Andriamanitra fantatria hery avy aminao izany. Androany izay Andriamanitra tena misaotra anao satria mampiomana sy mampianatra anay isan'andro isan'andro izay ianao Jehovah Andriamanitra mba tsy atoritory mba tsy varivarina izay amin'ny tany ity satria devoly dia miezaka manao zavatra misarika anay aminao. Misaotra Jehovah Andriamanitra anao ane Jesosy tena hoe ampamoa izany teny izany mba ho latsaka ampony rehetrarehetra mba tsy ho hisy hanana fanahina izay rehetrarehetra izay nihaino teto mba samby hatoky foana ary hivavaka hisaotra anao foana izay satria na ninona izay Jehovah Andriamanitra dia tsy misy zavatra vitanay afa-tsy anao raha tsy anao manatanteraka ny zavatra eo amin'ny fiainanay. Mankasitraka Jehovah Andriamanitra matoky anao izay Jesosy ary napetraka ny fiainana eo am-pelantananao izay Jehovah Andriamanitra. Ary amin'izao fotoana izao dia tondra ny fotoana izay tondrany mbavoka ho an'ny firenenay Jehovah Andriamanitra tsy miafina aminao izany nosinay izany Jehovah Andriamanitra. Dia mangatika ny famindram-pova aminao Jehovah Andriamanitra hitsindro izany Madagasikara-nay izany amin'izao fotoana izao tena hoe manjaka amin'izany koa izany ny fanahina izany tena hoe be fanahina izany firenenay izany dia tafanao fona lasa tsy matoky ianao satria tsy mahandry ianao Jehovah Andriamanitra. Amin'izao fotoana izao tena mangatika ny masonao Jehovah Andriamanitra hitsinjo indrindra izay efa malala anao Jesosy malala mba tena hoe hitoky aminao ary tsy ho anam-panahina Jesosy malala satria tsy misy zavatra vitanay amin'ity zao tontolo izao tena
tsy ianao manome ireny Jesosy malalo mangahatika ny fanamasina avao aminao tena amanginy tsirairay aby Jesosy malalo mba tena hoe hiambiny hivavaka famarinana hitandrina ny sitraponao Jehovah Andriamanitra ary jere manokana koa re mbola tsy mahalala anao ary re tsy salama betsaka amin'ny toerana misy any Madagasikara anay zany Jesosy malalo anao ny kasika amin'ny fony rehetrarehetra Jesosy mba tena hoe hitodika aminao sy hivavaka ary hitandrina ny fahamarinanao Jehovah Andriamanitra amin'izao fotoana izao dia tondra mibatoka Jesosy malalo ho an'izay tsisy hohaniny sahirana Jesosy malalo jereo izy ireo Jesosy malalo mba tena hoe anao ny amanginy fo amam-panany izy ireo Jesosy halala hitodika ianao ary halala hiverina aminao Jehovah Andriamanitra ary ianao koa Jesosy malala tena angatahako amangy ireo fiangonana be dia be amin'io Madagasikara anay tena be hoe amin'io Madagasikara anay Jesosy malalo mangahatika ny fanamasina tena hamovy vao fibebahana tena hoe hibebaka famarinana io Madagasikara anay sy variana fanahina amin'izao rehetra izao mba tena hoe hiampina sy hivavaka hitandrina ny sitraponao io Madagasikara anay satria fantatrara manao sitraponao dia tsara tena hoe be dia be ny zavatra tsara amin'io firenenay Jehovah Andriamanitra mangahatika ny fanamasina avao aminao tena hijery ny tsirairay aby Jesosy malalo mba samby hitodika aminao ary tsy variana anahy amin'izao tontolo satria devoly miezaka mampisarika anay aminao Jehovah Andriamanitra mangahatika hery avy aminao tena hitsinjo ary hanome hery hamoaka mpandriso io Madagasikara anay Jesosy malalo mba tena hoe Madagasikara manana anao mba tena hoe rehareha mba voka mpandresy amin'ny ady lalovina io Madagasikara anio ary kinina eo am-pelantananao feno zany vavaka zany misaotra Jesosy malalo misaotra fanamasina alleluia amen Alleluia makasitraka ranavavy $100 makasitraka indrindra tamin'ny fandraisana anjara izay vita teto androany dia Andriamanitra manankiream-pahasoavana maly fitianao tamin'ny asan'Andriamanitra izay vitanao teto dia mitombosotra mitombo fahasoavana mamy ilay vavaka ary matsiro misaotra antsika rehetra ihany koa nahatra teto ny haino hatramin'ny farany raha tsy teto anao dia nangingana teto izay ary isaorana anareo koa izay rehetra niinvite olona fa asan'Andriamanitra daholo no nataonareo teo nareo amin'izany fa raha tsika ireo miinvite olona ray avy ka tonga izany olona izany dia maro ihany no andre an'izao filazantsara izao dia misaotra anareo nahatra ny hatramin'ny farany raha mbola tsy tonga eny amin'irao lanitra Jesosy dia eo neto indray tsika raha-pitso alleluia dia tapandriamanitra daholo vitanao ny an'Andriamanitra matory amin'ny fiadanam-po amin'ny finaminana-tsay manomboka androany no atory tsara amin'izay tonga eo am-pandriana toy izany hoe dia matory tsara aza manany amin'ny pitso oka ny pitso anany aminy aza manany amin'ny pitso aza manazy hoaninareo na sotranareo na tafianareo fanarainareo any an-danitra mikatsaka an'izany hoanareo dia raha pitso ary tsika miona mahereza daholo dia tahiny Jesosy halleluia amen